dia falitapahoana amintsika rehetra indray manaraka ny fandarana mety ho toetry ny andro hatrany ho an'ny mety ho toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka sy ny fironana ho an'ny ty herinandro ity. Ao anatin'izay ary raha nitombatombana ho an'ity herinandro ity ny 3 andro voalohany zany hoe ka hatramin'ny alarobia dia somary hanjaka kely ny tsokan'ny alizay amin'ny ankapobeny akatsitsika zany ny tontolo andro amin'iny indrindra moa fa ty amin'ny faritra voatany dia ny morontsiraka atsinanan'ny nosy izy fidinana kely ihany koa ny maripana ambony. Aorin'izay kosa dia tombanana isy rindrin-drahona andalo aty atsimon'ny nosy zany hoe hiakatra ny maripana ambony indrindra aty amin'ny voatany fa ny maripana ambany indrindra kosa zany hoe ny voamaraina no hidina zany hoe angatsitsika indray zany voamaraina aty amin'ny voatany manomboka ny alakamisy makany amin'ny faran'ny herinandro ary dia ny rahona miditra avy aty amin'ny ranomasimbe eny andehanana no hipaka amin'iny avaratra sanany nosy iny any amin'ny manodididina ny sabotsy sy ny lahady androany. Jerentsika kosa ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rapitso alatsinainy maraina ary dia tombalana isy orana miatoato araka izany dia amin'ny antalahy Ambatsoa morontsiraky ny faritra Nalanjorofo atsinanana vadivavy sy fitovinany. Somary andrahoana aty amin'ny hinana sanany voatany manontolo sy ny aloatra mangoro ary mety arana erika kely zany ny voamaraina. Ny ankoatr'izay moa dia ifandibin'ny rahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa indray dia mitoetra trano izay orana miatoato izay aty amin'ny antalahy sy Ambatsoa sy Nalanjorofo morontsiraky ny faritra atsinanana mandraondraona ny aloatra mangoro. Ny ankoatr'izay ifandibin'ny rahona sy ny masoandro. Eo amin'ny lafiny maripana ary dia anodidina ny 2 ka hatramin'ny 4 degré Celsius ny mafana indrindra aty amin'ny voatany zany hoe natana fidinana zany ny maripana ambony indrindra raha toka niakatra kosa ny maripana ambany indrindra anodidina ny 10 ka hatramin'ny 20 degré Celsius. Morontsiraka atsinanana 7 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny mafana indrindra. Morontsiraka andrefana kosa 3 ka hatramin'ny 7 degré Celsius. Araka ny taditsika dia Antoliara aloha ny tena mafana indrindra ho an'ny rapitso 7 degré Celsius. Toetsika eo amin'ny tontolo andro ny talata dia mitoetra trany nitsokany alizay araka nambarantsika teo ahitana orana malefaka miatoato aty amin'ny morontsiraka afovoany atsinanana sy avaratra atsinanany nosy andraondraona zany ny aloatra mangosy ny latsanany voatany manontolo iny mety arany erikerika kely hatrany ny takariva. Ny ankoatr'izay dia masoandro mibalika no hibantoerana. Maripana ho an'ny talata anodidina ny 20 eo ny mafana indrindra aty amin'ny faritra voatany. Morontsiraka atsinanana 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius. Morontsiraka andrefana kosa dia 3 ka hatramin'ny 30 degré Celsius. Amarantsika azy ary ho an'ny tontolo andro ny alarobia dia ahitana an'izay orana malefaka miatoato izay hatrany aty amin'ny antalahy Ambatsoa Nalanjorofo morontsiraky ny atsinanana aty amin'ny vadivavy sy fitovinany andraondraona hatrany anjomijomona ny andro aty amin'ny ilana atsahany voatany sy aloatra mangoro mety arana erikerika hatrany ny voamaraina sy ny takariva hibalika masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny maripana zany dia anodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius mafana indrindra aty amin'ny voatany. Morontsiraka atsinanana mihoatra ny 7 degré Celsius. Morontsiraka andrefana kosa dia 3 ka hatramin'ny 5 degré Celsius any amin'ny faritra melaka no mafana indrindra ho an'ny alarobia 3 degré Celsius. Makasitraka anao nanaraka izay hatramin'ny farany dia mirary herinandro sambatra ho antsika rehetra indray ary dia amin'ny manaraka indray veloma tompoko.